anao itrangaku Limasu satria tsara anao sady mpanao ny tsarako Solai pamunzi noi che nau uanjamanita Belalana atsarana ufiainana wanau indrai Situndra fiadanana etisi uratizai Kaderanu atuluta Sadi panao ny tsarako isaretratanao sy avelanao itrangako de maso satria tsara anao sady panao ny tsarako kaderano atolotro hoanao ry tompo sady panao ny tsarako isaretratanao sy avelanao itrangako le maso satria tsara anao sady panao ny tsarako Paradisa
Jesu tumpu manakeri izy tsy amela irery raha miloreraka ny fotoeny anarana olo asokio raha to tsy misy antenana ianao fanantenako e Jesu tumpu ny finoko zay matoky anao tsy mitoloko mba hoany aminy zamozary tomponay ianao ireno manana miteny ny fiainana mandraky zay e ao aminao no misy hery sy fahefana tsy voafetra itokiko ny androko rehetra raha mitady animbanay hoara fahavalo arapanay ny fonay de matoky anao tsy atahotra tsy ananay aye Jesu tombonay mahery izy tsy amelanay irery raha mitady animbanay hoara fahavalo arapanay ny fonay de matoky anao tsy atahotra tsy ananay aye Jesu tombonay mahery izy tsy amelanay irery tsy okivy satria Jesu mitantana ny dia ny emitra de ataony faty sanatry zay resy anaty tsy mbola nanarana izany hoa Jesu tumpu be fitia izy rehefa ty de tena tia tsy okivy satria Jesu mitantana ny dia ny emitra de ataony faty sanatry zay resy anaty tsy mbola nanarana izany hoa Jesu tumpu be fitia eny omaly anio mandraky zay toria when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you never known, but things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. You talk of faith when you're up on the mountain, but talk comes so easy when life's at its best. Now it's down in the valley of trials and temptation. That's where your faith is really put to the test. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong,
still caught in the night. God of the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the Natulutrao numenao le usutra anafakafarayo sarayana yanao piadiudi tsarafanay simba manari napanuta farayo sarayana Fayanao pamindrafu Fayanao panumesu Fayanao pamindrafu ampitombona aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Izy izay nanomana hatry ny ela ity fotoana ity, izy izay ivony ity fionantsika ity. Izy no niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany, ilay nitondra ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana mba ho fatiny amin'ny ota fa ho velona amin'ny fahamarinana kosa, ho amin'ny lova tsy mety simba, ho amin'ny lova tsy mety maty. Izy no niteraka antsika indray noho ny habeny famindram-pony. Noho izany ianao dia taranaka voafidy, ianao no fanjakam-pisorona, ianao ny firenena masina, ny antom-pisinao dia natao ho fiderana ho azy. Ndao ary ho asandratsika izy androany, ndao ho apetraka atsika amin'ny fitoerana izy androany, satria izy no mpanjaka ny mpanjaka, izy no tompo ny tompo, izy no andohaliany lohalika rehetra. Izany no nifidianany ianao, izany no niantsony ianao mba hijoro tsy homenatra ho azy. Koa mifalia, miravoravoa, asehoy fa olona afaka anao, olona manana fiainam-piderana amin'ny mombanao rehetra.
ho masina ianareo satria masina hoy ny tompo. Masina ny tompotompony maro, mendrika azy ny dera sy lazary ny voninahitra. Mahery ny Andriamanitra tompotompontsika. Hanandratranao aho ry Andriamanitra mpanjako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay dory. Ankalazanao isan'andro aho sy idera ny anaranao mandrakizay dory. Lehibe ny tompo ka tokony hoderaina indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalebiazana. Tompo, mideranao ny asanao rehetra ary misaotranao ny olonao masina. Fanjakana mandrakizay ny fanjakanao ary hiatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahefanao. Misaotra an'Andriamanitra lehibetsika afaka miombombavaka amin'izao ora sy fotoana izao. Men'Andriamanitra fotoana ahafahana miantso anazy, manana fifandraisana tsy tapaka aminy. Ianao koa iriko iompo iray saina hiaraka hivavaka ho an'izao firenetsika izao. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay tsara indrindra sainy an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay nitondra famonjena sy fanasitranana ho anay. Ny diakapoka taminao tokoa no anasitranana anay ary mbola sitrana ny firenena izay antsoina amin'izao ora sy fotoana izao satria ianao fa hiteny fa atsoy aho dia hovaliako ianao ka aneo zava-mahagaga sary-patarina izay tsy fantatrao. Mivavaka manokana ho an'ny firenena Madagasikara tanindrazanay malala tompo. Fantatrao ny zava-misy dia ny arety mandringana izay mandalo amin'ny firenenay. Ianao tompo no mandray an-tanana, ianao ihany koa no tompo ny fahefana sy ny rehetra. Mangataka tompo ho an'ireo mpitondra mba omeo fahendrena, mba hay mitondra sy araka ny sitraponao, indrindra ihany koa mamondrafo mamela heloka ny malagasy tsiraray avy satria tsy eo ny tsy firaisan-tsaina, eo ihany koa ny fikoritanana sy fisarana avy amin'ny alalan'ny Satana. Engane mba iraisaina ny malagasy rehetra ka ianao tompo manatrika feno ny fainan'ny malagasy satria ianao no tompon'ny fainanay. Nirina sy angatahana tompo dia mba anasitrananao ny firenenay ary ampafantaro sy ampianaro ny malagasy tsirairay avy satria raha miseho izao zavatra izao dia misy zavatra tianao ho tanterahana, misy sitraponao izay tsy efa ny tsirairay avy. Ankehitriny dia ny fiverenana aminao, ny fananana anao ho tompo sy ho mpamonjy, ny andraisana anao Jesosy Kristy ary ny verenanay amin'ilay fitiavana voalohany. Ankehitriny ary dia engane mba ho fananao, ho arodanao izay rehetra tsy avy aminao fa avy aminy devoly tompo satria rehefa ianao no miasa dia tsy misy mahasakana, tsy misy mahatohitra. Koa ankehitriny ary raiso an-tanana ny firenenay ary esory ny tahotra, esory ny ovitra satria mangorooro ary misy ihany koa ny mangiry-firy. Ianao manasitrana any amin'ny hopitaly, ianao ihany koa no dokotera ambony dokotera ary mpanasitrana ary rehefa ianao no miasa tompo iza no arombaka izay ompelatananao. Ankehitriny ary raha eo dia engane ianao Kristy ho an'ny Madagasikara ary Madagasikara ho an'ny Kristy. Izany no irinay, izany no etaetanay dia ny firaisan-tsaina, firaisapo ary ny fifankatiavana. Atao amin'ny anaranao Jesosy tompo izany vavaka izany dia misaotra indrindra raha eo. Amen. Pastera Nirina,
fiangonana MTM kianja fitiavana Benjy. Misaotra ny tompo satria afaka miaraka mivavaka isika amin'ity fotoanandroan'ity. Raha mety aminao afaka miara-mivavaka aminay ihany koa ianao any amin'ny toerana rehetra zay misy anao amin'izao fotoana izao. Jesosy eo mankasitraka anao zay satria efa hiasa ianao, efa aneo ny voninahitra ao sahady amin'ity firenena ity ianao. Maro Jesosy ny firenena zay nandalovanyzao aretina misy eto amin'ny firenena izao, fa betsaka tamin'izy ireny ny tao anatina famoiza-po, tao anatina raha maso tanteraka, tao anatina mety fangiry firiana, ary misy ara-mitsy Andriamanitra hatramin'ny mpitondra mihitsy no efa veryhevitra fa misaotra anao Jesosy satria Madagasikara dia mbola navahanao, na dia misy ara-neretina Andriamanitra dia mbola miasa amin'ny tananao, mbola manasitrana ary inonay Andriamanitra fa mbola anasitrana mandrakariva ny firenena ianao. Ny teninao no milaza fa ny diakapoka taminao ny fanasitranana. Aoka zany herin'ny diakapoka taminao zany ampitsahatra ny aretina eto amin'ity firenena ity. Aoka ho sitrana ny firenenay amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Aoka hitsahatra ny aretina amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Aoka ho afa-baraka ny devoly sy ny aretina zay miezaka mampahory an'izao tontolo izao. Matoky a Jesosy fa ao ambadika amin'ity fotoana zay ivavahana ity dia misy opération tsy hita maso ataonao any amin'ny lafiny efatra amin'ny lafy nosy rehetrarehetra any, hatrany atsimo, hatrany avaratra, hatrany andrefana, hatrany amin'ny atsinanana rehetrany, dia misy rano Jesosy mikorina ka hanomboka ho afa-baraka ny aretina, hanomboka hitsahatra ny fanaitainana. Tonompo amin'ny anaran'i Jesosy fa sitrana Madagasikara, voavonjo ny vahoaka malagasy miantso ny anaranao a Jesosy amin'ity fotoanandroan'ity. Aoka hietsika ianao, aoka mihitsy Andriamanitra ao ambadika an'ity zavatra lalovan'ny firenena ity, dia aoka ny tana maherinao no hitarika vahoakanao maro, hanompo anao ary amin'ny alalan'izao aretina zao no hisy ny fifohazam-panahy eto amin'ity Madagasikara ity, ary ampitombo ny firaisam-po ny vahoakanao. Na mino zany na tsy mino Andriamanitra dia samy atsapa fa misy anao Andriamanitra mpanasitrana amin'izao vanim-potoana izao. Mivavaka izay Jesosy amin'ny ty fotoanandroan'ity. Aoka hiasa ny tananao, aoka hamonjy ny tananao. Ny teninao no milaza fa ny tananao Jehova tsy fohy fa mahavonjy, ary sofinao tsy lalodalovana fa mahare. O renao fivavaky ny vahoaka malagasy, renao fivavaky ny mpitondra fivavahana, renao fivavaky ny mpitondra fanjakana, hitanao firaisam-po sy ny firaisam-tsainy vahoaka malagasy. Aoka hanapa-kevitra ianao hanasitrana, aoka hanapa-kevitra ianao hanafaka amin'ny anaran'i Jesosy. Arodako ny fahefan'ny aretina rehetra, mitsahatra ny aretina rehetra, ary zao aretina miezaka mampitebiteby sy mampivaroaotsana zao tontolo zao ty. Tsy ambinina amin'ny vahoaka malagasy, tsy ambinina amin'ny vahoaka malagasy, tsy ambinina amin'ny fireneko, amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy, amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Ambarako fa mitsahatra ny aretina, mitsahatra ny fanaitainana, sitrana ny fireneko amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka indrindra Jesosy fa efa miasa ianao, efa manasitrana ianao, efa hositranonao ny fireneko, efa hositranonao ny tanko amin'ny anaranao Jesosy. Misaotra tompo. Amen. Erinaina Jony Samuel avy ao amin'ny trano fivavahana vaon'olo koa Benjy. Araka hivavaka amin'izao firenena izao isika, ry Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra betsaka anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zanako izahay, ary misaotra anao manokana androandra mbola afaka indray hanantona ny seza-piandriananao be voninahitra, manantona anao ampasahinjay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra anao Andriamanitra ny amin'ny zavatra misy eto amin'ny firenenay, ny zavatra rehetra hoe ianao misy antony avokoa dia isaoranay anao zany tompo. Eny Andriamanitra, ianao no mpandahatra ny zavatra rehetra, ary fantatray fa na dia eo ara ny loza sy ny arety mandringana izay misy amin'izao firenena izao, dia fa ao aminao ihany koa Andriamanitra no misy vahaolana. Aza indrindra Andriamanitra no anatonanay anao satria Andriamanitra be famindrao-po sy mora fanahy ianao. Tsy mitahiry helika ianao Andriamanitra, ka ankehitriny dia mifony eto anatrehanao amin'izao firenena malagasy izao izahay. Mamindra fo amin'ity firenena ity ianao tompo malala. Tamin'ny andro ny zanak'Israely rehefa nanota teo anatrehanao izy ireo, dia marina tokoa fa nirehatra ny fahatezeranao ary nandringana ianao. Fa rehefa niverina sy ny fo narim-bebaka taminao izy ireo dia namindra fo ianao.
androany tompo ao dia mifona tsy mibebaka mijoro eto anyloha mibanga mifona ho an'ity firenena ity mangataka aminao zay rana latsaka ao teo ambony azo fijaliana ho famelana ny eloko izao tontolo izao dia mifona ho an'ity firenena malagasy manomboka hatramin'ny mpitondra anay manam-pahefana ny olona rehetra tompo malalo entinay ambavaka eto anatrehanao angatanay famindramponao mba hikasika ny olona tsiraray avy isam-batan'ny olona mba hatonga azy ireny hiverina aminao hibebaka ny amin'ny fahotany mba hatonga anao Andriamanitra amindra fo ary anasitrana an'izao tanina izao mino izay Andriamanitra fa miasa mahery eto amin'ity firenena ity ianao miondrika amin'izao firenena malagasy izao ianao mahita an'izao firenena malagasy izao ianao ary inonay sady fa ianao nefa niaro anay ary mbola hiaro an'izao firenena malagasy izao ary ao ambadika izao lalana izao Andriamanitra dia hitondra fifohazam-panahy lehibe hitondra famoazana ho an'ny tsiraray avy ny zavatra rehetra izay ho ataonao satria Andriamanitra mihaino vavaka ianao dia matoky sy mino izay Andriamanitra fa ianao nefa hiasa manomboka amin'ny firenena manomboka amin'ny olona tsiraray avy isam-batan'ny olona isam-pianakaviana isa-tokantrano ianao hiasa Andriamanitra ka hitondra famonjena ary mino izay amin'ity androan'ity tompo fa amaly vavaka amin'ny firenena ianao amaly vavaka amin'ny vahoaka malagasy ianao dia mino izay fa hositranonao ny taninay ary hitondra fifohazam-panahy lehibe eto amin'ny taninay ianao dia misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy izahay tompo fa mpamaly vavaka ianao saotra ray malalo amen. Pasteur Yando avy ao amin'ny église charismatique eto Benjy. Saorana manokan'Andriamanitra raha toa ka afaka miara-vavaka tsika amin'izao fotoana izao indrindra ao anatin'izao toe-java-misy eto amin'ny firenena izao manosika antsika izany ry havako nefa antsika miompo-panaka atsiaro an'Andriamanitra noho izany dia ataontsika hiaraka hivavaka. Saotranao manoka izay Andriamanitra ny amin'ity fotoana androany ity raha mbola noetsehany fanahy masinao izay ankehitriny ho afaka hatsiaro manokana tsy ny tenanay ihany fa indrindra firenena izay misy anay tsiraray avy. Misaotranao izay satria ianao no Andriamanitra mijery maso an'izao firenena misy anay izao. Ianao dia amindra fo amela eloka hatrany amin'ny mpitondra faratapony ka hatraty amin'ny farany ambany. Matoky izay fa ianao ny Andriamanitra miantra, ianao ny Andriamanitra mamindra fo, ianao ny Andriamanitra tiany firenenay dia anao zavatra lehibe tsy ho takatra ny saina ary indrindrindrindra hamindra fo ianao. Misaotra tompo fa ny zavatra rehetra dia ho ataonao mifanandrify hiara-iasa soanay. Noho izany dia hiasa ny herinao ampisy fifohazam-panahy lehibe anao ambadika izao toe-javatra izao. Vavaka ihany koa izay mba ho azahoanao mamindra fo ny vahoaka malagasy rehetra naizanaiza misy azy dia hijerenao maso manokana ka ho amindrano fo andraisanay fanafahana sy fanasitranana. Misaotra tompo satria ianao ny Andriamanitra tsy vitany mihaino vavaka fa mpamaly vavaka ary mahita ny tsara rehetra izay ho atao anatin'ny firenenay. Mivavaka izay mba hitsara ny arety mandringana ny arety mandozy tsy hanana fahefana intsony eto amin'ity firenenay ity ho arovana sy rakofana amin'ny rany Jesosy ene izao firenena misy anay izao. Ny voninahitra ny ao anao Jesosy ny amin'ny zava-mahagaga izay ho ataonao, ny amin'ny zava-mahatalanjona izay ho ataonao ao amin'ny firenena misy anay. Voninahitra ny ao anao ary dia izany vavaka izany ho ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Pasteur Rabevazahy Voa eo amin'ny fiangonana Foi Évangélique International tsara fara Benjy. Andriamanitra misaotra anao no fahasoavanao raha mbola hivavaka ho an'izao firenena malagasy izao. Tompo mifona ho an'ny mpitondra fanjakana manomboka amin'ny filoham-pirenena ka hatramin'ny président Bokotany dia mangataka ny famindram-ponao mba tena miainan'izy ireo. Izaho Jesosy tsy mahafantatra ny fiainao an-danitra ao mahafantatra ny zava-miafina rehetra ko amin'ny elan'ny heloka izy ireo ianao. Fona aminao koa Jesosy ho an'ny vahoaka malagasy ninona tompo karazana samy izay efa natao teto amin'ity firenena misy anay ity indrindrandrindra moa Jesosy eo
ny fifanekena tamin'ny devoly tamin'ny alalan'ny sampy tamin'ny alalan'ny zavatra latsadra ka natonga ozina teto amin'ny firenena ity ary natonga izao valana retina izay nanakely teto amin'ny firenena izao dia mangataka ny famondram-ponao izay mba tena mela heloka ianao na dia vitsy aza tompony malagasy izay manompo anao dia okanony amin'ny olombitsy no mahatonga anao amindra fo amin'izao fotoana izao Jesosy dia aritsaina ranao izay narotsaka teo amin'ny hazo fijaliana anadio an'izao firenena izao afa-pahotana so afa-keloka ary hitondra fitsaharana manoloana ny aretina rehetra izay misy eto amin'ny firenenay atolotra anao Andriamanitra ao Madagasikara ho an'i Kristy ary Kristy ho an'i Madagasikara ary na inona teny fikasana izay efa lazainao ho an'ity firenena ity dia anao manatanteraka an'izany misaotra Jesosy eo amen. Pastera Elisa avy amin'ny fiangonana Refy tsara farabehenjy. Andriamanitra aranay tsara indrindra renay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ianao misaotra anao indrindra ny amin'ny fotoana izay omenao anay mba hahafahanay miray saina mivavaka ho an'izao firenena izao ianao ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ianao ilay manatanteraka ny teninao fa ao anatin'ny fiombonana dia maneho zava-mahagaga ianao tahaka ny nataonao tamin'ny apôstôly rehefa niray saina ny vavaka izy ireo dia niroro ny hevitra ambony ary nirotsaka ny fanahy masana izao koa ny kristianina maro manerana amin'ity firenena ity manana firaisan-tsaina firaisan-po hivavaka ho an'izao firenena izao dia isy irooro mihitsy tonga amin'ity firenena ity tompo ka satana dia irooro andositra lavitra Andriamanitra raiko tsara indrindra ka ny fahasoavanao no arotsaka ao amin'ity firenena ity tompo misaotra anao satria ianao ilay Andriamanitra ny Andriamanitra ilay tompony tompo ilay mpanjaka lehibe tsisy toanao tsy misy mitoanao tsisy azo ampitoviana aminao ary tsy misy azo ampilarina aminao tonga eto atompo hisaotra anao satria lehibe loatra izay rehetra ataonao tsy misy zavatra mitrangatranga ho azany tompo eo amin'ny firenena ray na eo amin'ny kristianina iray fa efa nandalo ao ambany masonao efa teo an-tananao matombotranga tompo dia misaotra Jesosy ny amin'ny aretina mety mitranga eto amin'ity firenena ity hisaorana ianao zany satria hoy ny teninao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra dia tena misaotra izay satria fantatray fa tsy fahafatesana ny anton'izao aretin'izao fa mba ny any ahonao ny voninahitra ao Andriamanitra raiko ka dia mankasitraka anao satria fantatray fa ao anatin'izao aretin'izao dia misy ny firalahiana misy fifankatiavana tonga ary hitondranao fifoazam-panahy an'izao firenena izao tompo tao anatin'izay aretina nitranga izay dia hita fa kristianina maro mihitsy no miombona tompo iray saina hivavaka ho an'izao firenena izao ary mifona ho an'ity firenena ity misaotra Jesosy ny amin'ny valim-bavaka raisina satria raha tsy mandalo reny zavatra ireny tsy hitanay mihitsy hoe aiza ny tananao miasa atsapan'ny olona indrindra fa reo izay rehetra mbola tsy mino anao fa misy tokoa ianao ary mihaino vavaka ka mahamaly vavaka tompo malalo ankehitriny dia mankasitraka anao amin'izay rehetra ataonao zahay misaotra tompony amin'ny fanafanao ity firenena ity misaotra tompo satria maro ny vahoaka malagasy maro reo Jesosy niala tamin'ny fanompo-tsampy maro ny olona maro Jesosy izay niala tamin'ny fahazaran'ny ratsy tompo ianao nisaoranay ny amin'izany tamin'ny zavatra rehetra izay nataonao ianao indray mahary zavatra vaovao eto amin'ity firenena ity tompo misaotra Jesosy satria fantatray fanasitranana no entinao amin'ity firenena ity araka ny teninao dia amarinao foana hoe dikapoka taminao ny fanasitranana ny aretina rehetra izao firenena izao tompo dia firenena andray ilay osotry ny fanasitranana avy aminao ho raisiny vahoaka malagasy amin'ny fanasitranana izany ny aretina hitsahatra amin'ny anaro an Jesosy ary ny osotry ny fanasitranana kosa nirotsaka amin'ny firenenay tompo misaotra anao indrindra tena misaotra Jesosy ny amin'ny zava-mahagaga ataonao satria ny firenena maro zao dia tena hoe maro ireo maty any amin'ny firenena fa i Madagasikara tompo navahanao satria firenena natsoina tamin'ny anaranao fanjakam-pisorona anehoanao ny voninahitra ao tsy misy ny maty ary tsisy mandrakizay ny fatin'io aretin'io Jesosy fa ny voninahitra ao ny sandratra ianao le efa nandrotsaka ny fahasoavanao tsy hitsahatra ny fanasoavanao an'ity firenena ity ianao tompo fa hitondra hery fanavaozana ho an'izao firenena izao ny dera sy ny laza ny voninahitra dia atolotra ianao rery ihany satria ianao le Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra ary tsy misy azonay ampitoviana aminao misaotra Jesosy eo misaotra fa mandray valim-bavaka ny malagasy rehetra tsy hakanavaka amin'ny anary Jesosy amen. Pastera Dina fiangonana Assemblée de Dieu Behenjy. Vavaka isika raha eo misaotra anao izahay afaka manatona anao amin'ny finoana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ilay Andriamanitray
ilay nanavitra anay ary ilay tokana nampiavana anay taminao ka afaka mana fifandraisana tsy tapaka aminao izahay. Misaotranao ny amin'ny fitondranao ny tantarany zao tontolo zao tompo. Misaotranao izahay ny amin'ny zavatra rehetra mitsanga ety amin'ity zao tontolo zao ity. Fantatray fa anao ny fahefana ny an-danitra sy ety an-tany ary fantatray fa zavatra rehetra dia misy antony avokoa. Koa isaoranay ianao ny zavatra rehetra, na izay takatra ny sainay, na izay tsy takatray azy, na izay mety mifanaraka amin'ny hevitray, na izay mifanohitra amin'ny hevitray. Fantatray fa ianao no mifehy ny zavatra rehetra. Tompo mamindra fo amin'ny taninay, mamela heloka Andriamanitro. Aoka ianao hiasa tompo ny amin'ny faharatsiana rehetra, ny fanompotsapy, ny fijagajagana, ny faharatsiana rehetra tompo. Vavaka izahay, ianao amindra fo sy amela heloka. Eny anangana ny malagasy ianao, mba ho tena vita fihavanana aminao. Hamarino ny tenao be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy, koa ampandehan'ny mpiasa maro hitory ny filadan-tsara mba hatonga olona maro ho resy lahatra ka anaiky anao Jesosy. Vavaka izahay, nisy ny fifazam-panahy eto amin'ny firenenay. Asanao zany Andriamanitro ny amony olona rehetra. Vavaka izahay no mba hampifankatia ny mpitarika kristianina rehetra, satria raha ihany izay rehetra ao aminao. Ny hevitry ny fisarahana izay fisalobonana dia ravana amin'ny anaranao Jesosy, lay tompo ny fahefana. Fa ianao mihitsy no hanazava ny masom-panahinay ka mba ho saina ray sy vava iray ny rahanay manompo anao sy trano ny taninay amin'ny arety mandrikana. Ianao no hiasa, satria raha ianao no manasitrana tompo dia fantatray fa diakapoka taminao fanasitranana ho an'ny aretina rehetra. Saotra tompo, matoky izahay ary tazana sady ny fiovana, ny fifoazam-panazy eo tanterahanao, satria tsy miova ny teninao fa raha ny olona natsony aminanao no avy anetry teny eo anatrehanao. Ho avy ianao hanasitrana ny tany, hamela heloka hanangana anay. Misaotra tompo aminanao Jesosy, lay inonay sy azonay vanim-bavaka novana ny vavaka. Amen. Pasteur Yasina dia aminay MTM Zuna famonjena tsara fara atia Benjy. Miarahaba Seradania avy amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy eto amin'ny eto Benjy. Faly ry malagasy namako dia saotra tompo koa manana sao anjaro sao afahako mivavaka ho an'ny fireneko. Ao amin'ny Timoty voalohany toko faharoandiny voalohany Paoly dia miteny manao hoe mangataka ozy izy mba ataony fangatana rehetra fivavahana fisaorana ho an'ny olona rehetra ary ho an'ny mpanjaka sy manam-pahefana rehetra. Noho izany ty fotoana androany ty dia isaorako ny tompo fa manana anjarany amin'izany voasoratra mokony ao amin'ny tantara faharoa toko faefatra andininy toko fafito andininy faefatra ambin'ny folo dia misy an'izao tenin'Andriamanitra izao hoe raha ny olona izay antsoina amin'ny anarako ozy izy no avy anetry tena hitady ny tavaka, hivavaka, hiala amin'ny ratsy fanaony dia hainana ny danitra, amela ny helony ary hanasitrana ny taniny. Koa teteny aminao ianao namako izay mpanompon'Andriamanitra ihany koa, namako izay efa nandray an'i Jesosy teo amin'ny fiainanao raha tiantsika ny anasitran'Andriamanitra ity tanitsika ity dia tokony tsika tena dotsika hiverina amin'ny tompo amin'ny fotsika rehetrarehetra mihitsiny satria izay ihany ny lalana tena tokana ahafahantsika hoe andrasantsika fanasitranana avy amin'ny tompo dia andaontsika tena hiverina amin'ny tompo amin'ny fotsika rehetra no azavainy tsara teo fa hoe hiala amin'ny ratsy fanaony ozy izy hivavaka, hitady ny tavaka dia hainana an-danitra fonenany ao izy izy fonenao ka amela ny helony anasitrana ny taniny. Koa androany dia te hitaonanao ry malagasy namako, ry ravaviko sanadaiko andaontsika tena hiverina amin'ny tompo amin'ny fotsika rehetra hivavaka, hiaraka hivavaka ho an'izao firenentsika izao anatin'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra. Androany moa dia tombontsoa manokana ho azy isaorako ny tompo anatanteraka izany tenin'Andriamanitra soratao amin'ny Paoly zany hivavaka ho an'ny fireneko amin'ity androany ity ka dia hivavaka amin'izao fotoana izao ho an'izany fireneko izany. Saotranao ary Andriamanitra tompo, raiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ianao. Ankehitrina tompo dia manana anjara hivavaka ho an'ny fireneko. Ataoko ahoana tokoa moa no ahita ny loza ny jon'ny fireneko. Fa ity mivavaka, mijoro manoloana amin'ny banga eto anatrehanao Andriamanitra tompo. Fona aminao any amin'ny fireneko rehetra, ny amin'ny fahotany ny fireneko, ny amin'ny Madagasikara kely. Jereo ty Madagasikara kelinao ity izay efa nofidinao. Antsoina hoe kristianina, mifona ho an'ny olona ihany koa izay mbola tsy nandray Jesosy teo amin'ny fiainany.
ao ireo olona mbola izay tena nanompo sampy tsy mahafantatra an'Andriamanitra fa mifona ho an'ny malagasy namako rehetra, fona ho an'ny mpitondra rehetrarehetra mitomboka amin'ny filoham-pirenena hatramin'ny président pokotany, minisitra rehetra, ny député rehetra, ny isan'ambaratongany dia mifona Jesosy ho an'ny fireneko, mifona ho an'ireo mpitondra firenena malagasy ireo, ary mifona ihany koa ho an'ny malagasy mpiray raha amiko, mpiray tanindrazana amiko, mamindrafo aminay ianao, mamelany heloka isiny tsy fahamarinana rehetra fa ankehitriny izay dia mba jereo teo afaka izay teo ho sitran'izay izany mivavaka aminao asa ataondray manakibaka amin'ny olona ratsy fanahy ty Madagasikara kely ity, fa mamindrafo aminay ianao tompo, sitrano ny tianinay, marina ny teninao izay milaza manao hoe ny olona izay tsona amin'ny anarako hivavaka haneritena hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony dia iainandanitra finananao ianao ka dia mijoro manoloana mibanga eto anaty anao Andriamanitra ao, fona ho an'ny fireneko mamindrafo amin'izao Madagasikara kely izao, mamindrafo amin'izao Madagasikara kely izao, mamindrafo amin'ny fireneko mamindrafo amin'ny malagasy mpiray tanindrazana amiko dia misaotra betsaka fa manana anjara hivavaka tamin'ity fotoanandroany ity ka dia ho anao ny tera laza finahitra mandrakizay Andriamanitra ao amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany mivavaka izany. Misaotra betsaka tompo, amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika tamin'ny nahatanterahany fotoanantsika androany, ary misaotra manokana ny fiombonan'ny mpitandrina rehetra tao beheny izay nitaridalana antsika tamin'ny vavaka teo. Misaotra azy ireo ary tena hoe taratry ny firaisana sy ny fampiraisana, taratry ny fihavanana sy ny fampihavanana
taratry ny firahalahiana dia ho ataontsika modely ihany koa izany zavatra izany izany firaisankina izany. Misaotra an'Andriamanitra koa tsika satria afaka nidongy nametraka ny vavaka tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misy teny izay ao amin'ny Jaona 5:20 ny 5:20 miteny hoe raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Dia miaraka matoky, miaraka manantena isika malagasy rehetra fa ny aino antsika izy ary mandray an-tanana ny tahitantsika. Dia tianentana antsika ihany koa ho anao izay maniry ny andray anjara tahaka ny vavaka nataon'ny mpitandrina sy ny mpitarika rehetra sy efa nandalo rehetra teto dia afaka mandefa ianao na ny vidéo na ny audio amin'ilay adresy mailaka hiakaMafy@gmail.com. dia ny afatry farany tehiko ampaharezana antsika rehetra dia ny ao amin'ny tetorony miatoko faraka amin'ny 30 manao hoe mahereza sy matanja aza matahotra na manay azy fa Jehova Andriamanitrao no miara mandeha aminao, tsy andao anao na ahafoy anao izy. Jehova Andriamanitra no miaraka mandeha amintsika malagasy tsirairay avy isan'andro. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany mametraka ny mandra-piaona indray ao amintsika tsirairay avy ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ao amin'ny tokantranonao. Mandra-piaona indray